Ny zavatra nisy androany dia ny fionana nataon'ny délégation ny Assemblée nationale tamin'ny filohan'ny République. Ny antony moa dia tsotra, ho fanajana ary indrindrindra ho fanatanterahana ny didy zay navoakan'ny ACC mikasika ny fametrahana ny pacte de responsabilité eo amin'ny filohan'ny République sy ny solombavam-bahoaka. Ka notanterahana zay fionan'izay androany mba ho dingana fanombohana an'izay fametrahana an'izay pacte de responsabilité zay. Rehefa nifandinika sy nifandamina ny solombavam-bahoaka nanao soni ary nantatsabato ny fiampangana amin'ny filohan'ny République tamin'ny fotoan'andro dia nanapaka fa andefa solotena ary ny filohan'ny République ihany koa dia fa niandry araky ny fotoana ny fanomezana dia nianga reo délégation reo dia niona tamin'Andriamatoa filoha fa na ny solombavam-bahoaka na ny filohan'ny République dia nanana an'izay ho eritreriny mba ahatsara sy ahatomombana ny fifampiresahana natao. Ka ny fionana natao androany zany dia fandrosomy ny solombavam-bahoaka ny etaetany hitondrana an'ilay raharaha na le antsoina amin'ny teny vahiny hoe préalable. Ny filohan'ny République ihany koa dia nanolotra ihany koa ny etaetany sy zay heveriny fa ho préalable. Solombavam-bahoaka nandray ny etaeta amin'ny filohan'ny République ary ny filohan'ny République ihany koa nandray ny etaeta ny solombavam-bahoaka dia ao anatiny vanim-potoana fandiniana an'ireo etaeta ny fanakalozanareo zany ny an-dany sy ny ankilany amin'izao fotoana izao.